Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity talata voalohany volana aogositra ity. Sotran'Andriamanitra isika fa miditra ao anatin'ny volana vaovao indray. Ity ampiandohana dia mirahara ny soa indrindra ho anao mba ho ampahapitahiana sy fahombiazana ary koa mba hahafahanao manana faharetana tokoa amin'ny fanarahan-dia amin'ny Kristiany ity volana vaovao izay itiavintsika ity. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinaina ita ivavakantsika. Tompo-Andriamanitra eo mbola vempisaoranao zahay fa mbola menao izao fotoana izao indray ahafahana mandray ny teninao, menao tombonandro ary koa menao fahasoavanao. Misaotra anao ho an'ny isa-tokantrano izay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao fa Andriamanitra mamaly vavaka ianao ary ihany koa miasa mitsimbina ny tsirairay avy. Eto handray ny fahasoavanao indray zahay, metezanao Tompo, amela ny fahadisoanay sy ny elo-kay ary koa andrakotra anay amin'ny fahasoavanao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe loharan'ny fahendrena sy ny fahalalana. Alaina amin'ny Jakoba 1:5 manao hoe raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary dia omena azy izany. Amen. Arakaraky ny andehanan'ny mpiasa ny fiainan'ny Kristy sy ibanjinan'ny toetra ny iraka nampanaovina azy dia iseho zava-mahaliana lalindalina kokoa noho izay efa voambarany fikarohana vaovao tsirairay avy. Tsy mety ritra ny loha hevitra, ny fandinihana ny nahatongavan'i Kristy ho nofa, ny sorona famelan-kelokana nataony sy ny asa fanelanelanana dia hanenika ny sain'ny mpianatra mazoto mandritra ny fotoana maharitra. Ary mijery ny lanitra amin'ireo taona tsy voaisa nisiany izy dia ilaza hoe lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaharaka an'Andriamanitra. Miresaka ny amin'ny afatry ny anjely voalohany sy ny afatry ny anjely faharoa isika ka mihevitra fa mahatakatra tsara ny afatry ny anjely fahatelo. Kanefa raha mionona amin'ny fahalalana voafetra isika dia tsy hanana anjara amin'ny fandraisana ny fitahiana sy ny fahitana ny fahamarinana amin'ny fomba mazava kokoa. Ny olona izay maneho ny tenin'ny fiainana dia tokony hanokana fotoana ianarana amin'ny Baiboly sy andinihana ny fony. Raha manao tsinitsinana izany izy dia tsy ho hainy ny asa ho an'ireo mila fanampiana. Mitady fanampiana izy tsy avy amin'ny hevitry ny mpanoratra olombelona fa avy amin'ilay loharan'ny fahendrena sy ny fahalalana ary eo ambanin'ny fitarehan'ireo anjely masina dia mahazo fahatakarana mazava ny fahamarinana izy. Tsy amin'ny alalan'ny hery na ny tanjaky ny mpiasa olombelona ny tokony hametrahana ny fahamarinana ho an-tsaina fa amin'ny fanahiko Jehovah tompony maro. Tsy ny toe-po na ny fahaizan'ny mpitory-teny mandahan-teny mahatonga ny asany ahomby. Ny fifankazaran'ny mpanompo iray amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fileferany amin'ny sitrapon'Andriamanitra no mampahomby ny asany. Ny fo izay mandray ny ten'Andriamanitra dia tsy toy ny dobo-drano izay mivadika hoe tonana tahaka ny fitehirizan-drano tritra izay manary ny zavatsoany, tahaka ny rano avany amin'ny tendrombohitra izy ary tondrahany loharano tsy mety ritra ka ny rano madio sy mangatsakatsaka dia miantonantona amin'ny vatolampy. Mamelombelona izany ary mamelombelona an'ireo izay reraka, ireo izay mangetaheta ary mavesatretana. Ny eziko indrindra dia mba ho aminao tokoa anie izany ary mangataka ny fanahy masina isika mba mpianatra antsika mba hanana fifaleferana eo ambanin'ny sitrapon'Andriamanitra mba hahomby tokoa isika amin'ny asa izay nampanaovin'Andriamanitra antsika. Noho izany ary mandehana toy ny zanaky ny mazava, nomen'Andriamanitra anao ny fahaiza-manao rehetra satria tiany hahomby ianao. Ary angatao amin'ny Kristy ny fahaiza-manao ny fahendrena hoentina mampiasa an'ireo fahaiza-manao ireny mba entintsika nomezana voninahitra n'Andriamanitra ary hanatanteraka ny sitrapony amin'ny alalantsika. Afaka isika misaotra anao izay raha hoany amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra anao hatrany ihany koa izay manaitra ny fomampananay
mba tsy hatory izahay fa hibanjina trany an'ilay tanjona dia ilay kanana vaovao. Ampio amin'ny alàna fanainao masina izay, ampiaisany fanomezam-pahasoazana izay efa azonay teo aminao, ary ihany koa anao izany ho tena zava-dehibe tokoa satria avy aminao, ary natao ahomby izay satria manana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.